Les gars, je sais que vous êtes fatigués, je peux juste vous serrer la main parce que je suis trop fan. Ouais, y'a pas de souci. Les gars, incroyable. Ho an'ireo izay tsy mahalala ny anaran'ireo bandy manao donakely amiko ireo dia Julien Poadji sy Jonan Songola. Fa fantatrareo kokoa nga amin'izareo amin'ny anarana hoe Dadju sy Taiki. Ho an'ireo izay tsy mahalala Dadju sy Taiki dia niarana moka album anankiray izay antsoina hoe Héritage. Ary dia niannoncé tournée internationale izy ireo. Ary mandritra ny tournée io dia niannoncé zareo fa hanao concert aty à Madagascar amin'ny 11 octobre 2024. Fa raha volana alohan'io concert io dia natson'ny équipe Nas Production za mba hoe hizara sy ampiseho anareo an'ireo étape ho atao. Mais non. Sy ny dingana tsy maintsy andalovana mba hanatotosana an'io concert io. Yo, vao mandeha. Ka miarahary miaraka aminay anatin'ny fitotosana un concert héritage teto Madagascar. Les Malgaches, c'est vraiment un peuple qu'on entend même quand on est aux quatre coins du monde. C'est eux qui nous réclament le plus. Ho an'ireo izay mbola teteny hoe fa iza koa zany dia te hampatsiainareo fotsiny hoe taiky ny artiste frantsay faharoa be mpihaino indrindra teto an-tany tamin'ny 2024. Ary Dadju dia anisan'ireo artiste vitsy izay navita nivarotra album mihoatra ny 1 million. Ary nikasana nanao concert taty à Madagascar zareo tamin'ny 11 octobre. Non. Arrête pas. You have no time, bro. Nefa Dadju fa tsy vita ho azy io concert io fa tsy maintsy natao. Ka andao ara verintsika hatramin'ny voalohany ny tantarantsika amin'izay maharaka tsara nareo. Je veux que tu portes mon nom de famille, mais ça prend du temps. J'ai même parlé de notre... Nous antsika andeha hamonjy l'équipe Nas Production hanao an'ilay annonce les projets an'ny Dadju et Taiki à Madagascar. On est J-28 zany tsika zao dia let's go. L'ennemi de notre amour, il sera forcé d'entendre. Amin'izay araka ireo tsara ny resaka manomboka eto dia aleo asiana cours rapide kely hoe ahoana marina moa ny organisation ana concert. Za sy Sonia zay directrice de production en Nas Prod no ampianatra anareo an'ilay izy. Inona moa zany étape voalohany? Dans un premier temps, on a besoin des artistes. Forcément, ils sont au cœur du projet. Yes, satria ireo artiste ireo ny antony andoavan'olona vola sy ho tonga hanatrika an'ilay concert. Ary eo ampiresahana vola, zay ny étape faharoa, mila m'évaluer budget. Et pour quelle raison, Sonia? Pour évaluer tout ça, évaluer la faisabilité, ce qui va nous permettre aussi de mettre en place une billetterie par rapport aussi au territoire pour avoir une billetterie cohérente. Puisque l'idée dans notre concept, et on veut donner la chance à tout le monde de pouvoir venir voir ce concert qui sera exceptionnel. Voilà même, satria afa daholo ny vidim-piainana eraka izao tontolo izao dia mila fantarina hoe otrinona ny vidiny atonony. Io resaka vidio manko tsy atao taonareo fahatany ihany hoe atao mora be na atao lafo be amin'izay mahazo vola. Raha lafo loatra manko dia tsisy olona tonga ary mora loatra dia tsy mikouvre an'ilay charge an'ilay concert akory. Satria rehefa manao concert dia be ny charge tsy maintsy aloha. Ohatra fotsiny ny location ana lieu anaovana concert, ny sono, ny personnel, ny régie, ny hôtesse, ny sécurité, ny urgence sy ny zavatra mbola maro samihafa. Zany zavatra rehetra zany nefa raha ohatra ka ny billet no mandrakotra an'izay vidin'izay dia lasa hoe 5 millions billet raha mora indrindra. Ka noho izany dia mila tsetsemana financement hafa ireo charge ireo. Et c'est avec quoi Sonia qu'on peut le faire? Et on va rechercher d'abord des partenaires, des personnes qui vont nous suivre pour nous aider à porter le projet, des personnes qui vont nous mettre à disposition du matériel. Ireo partenaire rehetra ireo dia manampy an'ireo organisateur mba hanatotosaina an'ilay lanonana. Mba tsy handany ressources be dia be moa zany hoe zareo rery ny hanao anazy fa miantso partenaire amin'izay mba mizara le zavatra tokony atao dia zara koa le charge. Mitakalo moa zany dia samy manana ny négociation ka tsy afaka itenenareo kosa hoe rehefa partenaire nareo dia tsy maintsy zao ny azonareo miankina amin'ny dila azonareo amin'le organisateur ihany io. Misy ihany koa ny atao hoe sponsor fa tsy partenaire fotsiny. Dikan'le sponsor moa zany dia manome vola zareo hanatotosainareo an'le concert ary nitakalon'izay kosa dia omenareo visibilité sy privilège zareo mandritra ny campagne sy mandritra an'le concert rehetra. Zany mahatonga ny hoe rehefa misy événement anankiray ohatra ka miteny hoe sponsor officiel la Tap Sainte dia feno bannière ny Tap Sainte dia eraky le événement rehetrarehetra. Manomboka kopy amin'izay nareo. Donc des ressources matérielles et puis également humaines, parce qu'il va falloir monter la scène, il va falloir communiquer sur ce concert efficacement pour tout public. Dia eo ampiresahana communication misy ny atao hoe conférence de presse. Donc aujourd'hui, je vais pouvoir vous présenter le projet Héritage et notamment l'ambition de Nas Production sur ce territoire à Madagascar.
Amin'io andro io ny miantso an'ireo média rehetra na gazety na télé na radio na amin'ny tambazotra. Amin'io ny miannoncer an'le zavatra ary miteninareo amin'izao andro zao ny ataontsika le lanonana. Ny anaovana an'io moa zany dia hanomeza amin'ny média rehetrarehetra visibilité an'le événement anareo. Amin'izay mahafantatry olona hoe amin'izao kay misy concert fa sao dia zany indray ny adinonareo. Tsy adino fa ny influenceur ihany koa dia anatin'ny campagne ana communication. Ohatr'izany zao ohatra ny ara-niasa tamin'Na, tamin'ny Arona sy tamin'ny Bob Tobias zareo. Fa tsy izay reriny zaraina amin'ny conférence de presse io, fa mila zaraina manolona ihany koa ireo programme. Ohatra hoe tamin'ity indray mitorak ty zao nisy ny atao hoe audition tremplin héritage. Tonga soara atao amin'ny coup d'état. Amin'ny audition amin'ny première partie any Dadju sy Taiki. Zany aloha rekizy ry zanjy. Moa mandihy kely séria. Aleo aloha azavaina aminareo tsara le hoe tremplin héritage. Amin'ny concert sy ny show rehetra dia misy ny atao hoe première partie alohan'ny hatongavan'le artiste principal. Io première partie io dia ohatrany hoe manafana sy mi-accueillir en public. Zany hoe misy artiste anankiray zany ohatrany hoe manao fampidirana sy manafana public eo. Ohatra tamin'ny spectacle ny Orelsan zao Saina sy Dinaiz ny première partie ary tamin'ny Obo dia FSC Musique sy Didalosy. Artiste efa manamaha izy azy foana ny manao première partie taty amintsika hatramin'izay. Fa tamin'ity tiany zareo hoe artiste malagasy misandratra ny anao première partie amin'io concert io. Anoanana any zareo amin'izay mba maro no misahaza amin'io andro io satria 20 000 personnes no tonga hijery. Ka noho izany dia nanao audition zareo izay mitondra ny anarana hoe tremplin héritage. Ka noho izany dia andro antsy rapitsy misy artiste roapolo tonga hanao audition. Amin'ireo roapolo ireo dia anakiefatra ihany niakatra final ary telo amin'ireo finaliste ireo ihany niakatra antsehatra hanao première partie any Dadju sy Taiki. Mino fa mazava aminareo izay ka lasa artika. Mahatonga ireo artiste ireo mistress dia satria tsy hoe mihireo fotsiny ry zareo fa mila mandresy lahatra jury anakienina. Ka mila vonona tsara. Ireo jury ireo koa nefa tsy maintsy masika. Satria tena tsy mety le hoe artiste tsy vonona no safidiany zareo hiatrika public ohatr'izao amin'io andro io. Ka tsy maintsy misafidy tsara zareo. Ka noho izany dia tsy maintsy miady hevitra izy en'ireo hoe iza amin'ireo zany ho ampiakarintsika final. Dia tena ela ireo ny safidy teo. Ka vitsy izay rehetra izay dia annoncer ireo finaliste anankidimy. Ireo izy ireo ka dia ohatran'izao indray ary ny fandehan'ny final en direct live eo amin'ny page ny Dadju sy Taiki izy io ary alohana publika ihany koa zany hoe en condition réelle misy ny performance an'zareo. Fomba hisafidianana ireo telo-pandresy indray dia izao: ny iray dia mahazo ny prix espoir, ny iray kosa dia mahazo ny prix coup de cœur du jury ary ny iray dia choix du public zany hoe nareo no nisafidy azy. Fa alohan'izany rehetra zany nefa mila homanina aloha ireo artiste ireo, mila atolona zareo hoe ohatrany ahoana zany performance scénique zany. Ka noho izany dia coach Fidy mampianatra azy. Mettez-vous en mode tout de suite, je veux casser la baraque, quoi. C'est ce qu'on veut, d'accord? Ty étape ty anisan'ny important indrindra satria eto coach Fidy mampianatra an'ireo ankizy vao sélectionné hoe zao no tokony atao eny ambony scène. Arrête de sur... T'as pas besoin de surjouer, mon gars. T'as pas besoin. T'as tout ce qu'il faut, ne surjoue pas. Manampy ary manamboatra an'ireo lesika mety ananany zareo. Raha zao ny ataon'la dia tsy mety. Fa tu mets de l'air. Ary mampianatra ireo zavatra tokony ho ihany koa. Ny point fort be anao zao les textes mihitsy. Hein? Là il faut balancer bien les textes dia ampiana kely an'izay tenenin'ny Sonia zay. Tanana. Faly be satria nisy séance natao androany nahafahana nanome zavatra essentiel ny zareo. Ahafahany sady amin'ny casting final mamoaka zavatra zany voalohany manantena hoe mba hisurprendre anazy zareo amin'ny sabotsy fotsiny aloha amin'ny casting. Yo va mandeha. Fais pas d'autres mouvements. Quand je dis reste. Dia anamboatra rehefa vita zany casting final dia zay azo eo zay vao safidy eo dia anamboatra ny show entiny zareo amin'ny 11 octobre tsika mba manao première partie ana Grande Star International kosa mba tsy maintsy mba manome ny meilleur koa tsika zany. Vita moa zany ny coaching express ny zareo androany ka tonga dia amin'ny final indray miona. Io zany ekona c'est moi. Arotsany nahazo azo any le ty zany avy any asinina tany. Bref, zay rehefa dia tonga ny andro famaranana ka dia lancena ny live. Tompoko lasy, tompoko vavy, fivaliana lehibe. Ary araka ny fitenin'ny vazaha zay dia hoe
Ils ont tête ça. Tena ty de ndrevim-petsika dada. Nafinaritra be izy ho anay publika tao fa ho an'ny jury kosa dia lasa nanasavy-javatra be satria nety tsara daholo ny natao ireo candidat reo. Samy nieniny torohevitra coach Fidy daholo tamin'ny resaka performance scénique ka vao maika enjana be le hoe izy amin'izy 10 ireo ny alana fa tsy maintsy hoe safidy. Moi franchement je suis choquée de un jour de coaching et le waouh. Ary rehefa vita ny eritreritry zareo tompoko dia reto ny candidat sélectionné en première partie any Taix Tadjou, Ismaël, Babsa sy Ivania. Milay be zany andao amin'izay tsena anazy misamo fa le aty zay efa mankety hitanazy misamo. Eny ary eto amin'izay le tena andrasanareo arrivé any Taix Tadjou. Amin'ny mahastaran'ny zareo moa zany dia mila mesure de sécurité ambony izy ireo. Ho an'ireo izay mbola tehiteny foana hoe star ahoana fa zary sy malala anazy ko izy koa tsy malala anao fa hatreto aloha izy mbola hitangoronan'olona. Ka noho izany zavatra zany dia mila cortège spécial izy ireo. Niandry minitra vitsy teo amin'ny aéroport izahay dia tonga soa aman-tsara izy mirala. Bienvenue les chéris, izy misamy. Ato amin'ny hôtel Radisson izy ireo no nijanona tamin'ny tonga taty Madagasikara. Niakatra nakany amin'ny chambre zareo sola akanjo zay na dia sakafo vetivety dia vitsy zay dia nahazo nanao interview tamin'ny zareo zay. Za moa zany tsy tanomana fanontaniana ka dia niara-niditra tamin'ny ekipa ny TV Plus fotsiny dia mba film. Vita le interview dia ohatran'ny jeren'izy mitsamo dia hozy izy aho hoe efa tonga aty an ve dia tsy mba ho asiana dona kely sanina be ka dia lasa ary. Je sais que vous êtes fatigué, je peux juste vous serrer la main parce que je suis trop fan. Ouais, y a pas de souci. Les gars, incroyable. Je suis trop fan de la musique, je regarde tout, surtout toi avec Joyka. Et toi, je te suis depuis Shinsekai. Ah, t'es un ancien. Franchement, ouais, je suis un ancien de vous. Je kiffe votre musique, merci beaucoup les gars. Et continuez fort. Merci zany tsy anasa tanana antsony sanina koa. Vita izay dona kely zay dia lasa ny sakafo ny aloha zareo dia aveo nisy conférence de presse tao amin'ny Cinépark tao amin'ny tana Waterfront izy io dia mbola nametraka fantahina zareo dia tadidiny Tadjou tsika. Bonsoir mon gars, on s'est vu tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Tsika koa bande mémorable merci ty. Vita zay dia niara-naka sary indray zay teo amin'ny meet and greet satria adino le naka ary zany zany tena marina. Vita zay rehetra zay navelan'olona natory amin'izay Tadjou steak. Dia zay nisotro cocktail kely niaraka tamin'ny Arona sy Neptunia. T'inquiète, Tadjou à Madagascar. Cringe de top du top. Le propriétaire du documentaire en présence en ce moment avec nous. Voilà, les deux gigotos, ils sont là. Zay rehefa vita ny journée anay androany raha pitiny hoe tsika miona jour du concert. Ha androany concert aty. Cours d'organisation kely indray aloha miaraka aminareo ary. Raha ohatra nareo anerinany ka mikasa nanao concert dia fatary fa tsy amin'ilay andro anaovana an'iny concert iny ihany ianao manofa an'ilay toerana anaovana azy fa mbola mila fotoana ihany koa ianao installena scène sy désinstallena anazy. Dikan'izay 3 jours minimum ianao manofa an'io toerana io dia tonga dia koty anaty charge anareo izay zavatra izay fa sao dia amin'ny farany izay vao taitaitra eo. Restructurana scène reo koa nefa tsy maintsy mbola mila main d'œuvre sy supervision ka mila jerena foana. Mais miampy izany folo zany ry zany nefa mbola tsy tapitra satria moa io concert io be olona be dia tonga dia mila main prévoir ianao an'ireo zavatra izay iseho eo. Ohatra amin'izany tonga dia mila ambulance ianao sao dia misy olona torana ao anatinao dia afaka mba gérer personnel anao. Mila pompier ihany koa ianao manampy an'ireo olona ao ary rasana tsika misy problème technique ka misy zavatra mirehatra ohatra. Ny sécurité koa tsy azo adino satria raha vao tsisy fandriam-pahalemana anatin'ny concert anao dia lasa korotana be ary ny farany mila personnel sy infrastructure be dia be ianao andraisanao an'ilay spectateur ao avy satria ireo olo ireo tsy tonga dia halala hoe ay arika zany tokony hipetraka fa mila misy olona mitarika anazy makany. Zany rehetrarehetra zany azadino mampiditra anaty charge fa zany tena lafo indrindra amin'ny concert. Mbola misy détail be dia be tokony hidirana fa lasa adiny roa ty vidéo ty raha zay ny resantsika eto. Mandritra izay installation rehetrarehetra izay dia efa manomboka milahatra ny olona ary vao vita io installation io tonga dia misokatra amin'izay efa vahady. Ka efa fantatrareo daholo ary izay ny zavatra tokony atao rehetra. Zavatra atao aorianan'ny organisation un concert un Taix Tadjou hatramin'ny annonce ny communication ny première partie ny organisation sy ny étape rehetra dia andao amin'izay ary alefa le concert. Fahoaka aloha zay teo ampijerevana an'le concert amin'ny lamina teo dia nampidikizy ho anay Bob Tobias. Ty banty zany mampidikizy. Iry tokony adia dia zay taritana anatin'ny zavatra. Lekele, dia lakohony adia moa sao sécurité.
tena marina izy tokony andeha amin'ny scène dia natsony zasy arona hoe andao dia nitarita le riatra amin'ny farany aleo ngamba ny tonga dia tsorina va zasy arona tena kambo ianao an'izany zavatra zany fotry hoe nafanain'le rito foana zay dia ohatrany hoe terna mafindray mandeha any miaina dia lasa aloha ny première partie nandalo teo Ivania nandalo teo Babsa dia aveo nandalo teo Ismaël nampiara-peo mihitsy ary izy telo mitsamina aveo fa za nandritra ny première partie rehetra rehetra tena nieritreritra hoe hiakatra sur scène zany tsika ity andivody fa rehefa hoe lasa nama dia lasa dia manalaza amin'izay sisa manitanareo amin'izao tena tsy alezy mihitsy tsika fa okizay amin'izay ty revinay ity fa efa tonga ho ny texte ajo mahagaga fa na efa ao ary izy mirahalahy dia mbola tsy manomboka foana le concert mazava ho azy moa zany fa nisy problème fa zay moa tsy nalala hoe inona le izy normal moa raha impatient public satria efa misy retard kely kosa le izy fa problème na dernière minute only izy ka tsy maintsy nigérena aloha zay vao afaka nandeha ny concert fa misaotra an'Andriamanitra fa réglé les problèmes ka tompoko lasy tompoko vavy manomboka amin'izay ary ny performance any Dadju sy Taiki Mahitanay sy mahitanareo mifaly sy mitabataba ohatr'izao dia ohatran'ny lasa ansaiko hoe mety vitsy aminareo zao malala hoe tena goavana sianjana be ny organisation ana zavatra ohatr'izao ary izay vitsy malala angamba mihevitra hoe tena sarotra sy mandany vola be ny nanao azy dia tsisy mahasamanao nefa mahagaga fa ny olona mahavita manao zavatra foana eto amintsika aza matolola amin'izany fa nasarotra reo vitantsika foana gasy daholo any tena tahorinan'io concert io ka atombohy amin'ny zavatra kely dia alebiazo milamina dia hitanareo fa mahavita zava-dehibe tsika maro loatra ny talenta misy eto Gasikara fa ny masitsika ny mila zatra dia amin'izay mora hita ireo mba tsika nanandratra azy ireo fa tsy ny olona foana mino fa manomboka efa fantatra ireo tamin'ity vidéo ity ny fomba fikarakarana hetsika ka nareo manao azy sisa ny andrasany ary mbola matahotra nareo dia efa taro ary fa matoy io concert io nisy dia noho Inas Prod izay teratany malagasy tompoko izy nitondra ny Dadju voalohany teto ary izy no nitondra artista maro samihafa teto amintsika olona gasy ohatranareo sy ohatranahy ka inona tsony ny atahorana efa misy olona mampiseho anareo hoe vita io dia aza miembotra tsony tsy voatery hoe concert zany fa anatina zavatra be dia be izay tianareo atao alohany anaovana azy io mety hampatahotra eo ampanaovana azy io mety ho sarotra fa rehefa vitany eo hiafaliana sy tsy hafotsiny sisa hoe mba navita zavatra nareo ka zay vita ary ny concert ny Dadju sy Taiki
fa mbola ho anatin'le korina organisation anareo any dia fatary fa tsy tapitra amin'igny andro io ny concert io rehefa lasa ireo artiste ireo a dia io scène ny rano io tsy maintsy mbola aravaina indray mora tsy maintsy diovina ny stady a tsy maintsy payena daholo amin'izay ny olona rehetra izay niasa teo dia izay nareo vao afaka misofla hoe nanahoana tokoa izy tao. Alors, déjà très très fière, puisque pour moi c'est une réussite, très très fière de toutes les personnes qui se sont impliquées, de près comme de loin. On a eu vraiment beaucoup de personnes derrière ce concert, des novices comme des gens très compétents, et on a tous allié nos forces pour faire que ce concert fonctionne et peut avoir lieu surtout. Et puis je crois que la finalité est une réussite, hein, finalement, quand on voit les retombées sur les réseaux, les ressentis des spectateurs, etc. Les artistes eux-mêmes étaient très contents de Madagascar, de l'accueil d'ici, et puis de l'ambiance aussi du concert. Il y a une super ambiance, tout le monde participait. On a essayé de faire les choses bien. Voilà, donc à chaud, je suis très fière. Et pas que moi personnellement, je suis très fière de tout le monde, de toutes les personnes qui ont pu travailler autour du projet et de l'évolution qu'on a mis en œuvre tous ensemble en seulement un mois. Vous avez un petit message pour Madagascar, pas un petit message? Alors moi j'ai surtout un message à toutes les personnes qui ont travaillé avec nous. Encore une fois, toutes les parties prenantes, les sponsors, les partenaires, les stagiaires, les jeunes qui nous ont aidés, les bénévoles, enfin tout le monde, toutes les personnes qui étaient là, qui ont cru en nous dès le début. C'était pas facile puisque c'était complètement fou au début de se dire qu'on puisse réaliser tout ça en seulement un mois. Il y en a qui nous ont pris vraiment pour des fous. On est tarés, mais on l'a fait. Et on l'a fait grâce à tout le monde, grâce à l'implication de tous. Et juste ça, encore une fois, c'est une belle réussite. Cette réussite du concert et de toute l'organisation, c'est pas seulement nous, encore une fois, on le doit à toutes les personnes qui ont travaillé de près ou de loin sur ce projet. Donc juste ça, un grand merci. On espère justement renouveler ça d'ici l'année prochaine, faire perdurer toutes les actions qu'on a mises en œuvre, notamment pour les jeunes, notamment les compétences qu'on a pu transmettre au travers du projet pilote avec les stagiaires. Également pour les premières parties, je suis très fière quand on les a vues en audition et puis qu'à la fin on les retrouve sur scène. C'est juste dingue de voir l'évolution qu'ils ont pu avoir grâce encore une fois à toutes les personnes qui nous ont aidés, Coach Feed, les partenaires, les sponsors, enfin vraiment toutes les personnes. Donc juste ça, un grand merci. Et puis voilà, on se retrouve, j'ai envie de dire, l'année prochaine pour une nouvelle aventure. Voilà. Merci pour avoir vu le doc, les gars. On vous embrasse et à l'année prochaine, on vous a dit. Gros bisous.